Kingam-panahy na mpitondran'ny lohateny hoe tsy filaminana. Maro loatra izany ady izany ka dia tena be tokoa ny raraka eto an-tany. Ady ankila, ady an-trano, ady an'ala, tanteraka daholo ka tsy voasalasala. Mikorotana foana ity ny tontolo iainana ka tena tsy milamina mihitsy hatramin'ny fisainana. Mifamaly, mifamono, mifamitaka, tsy maraina, tsy atoandro, tsy aly, fa dia tena mampibitaka. Mahereza ary mahatanjah koa ny moraly, fa dia izay ny zava-misy ary koa dia tena miharihary. Tsy vitany hoe miharihary izany tranga rehetra izany, ary dia tena koa mibaribary ka dia izay ny hafarana. Mikorotana daholo sy ireo efa lamina rehetra, ka ny fo manontolo dia ohatran'ny tena voasetrasetra. Tsy misy raha manjary na amin'izao tontolo izao. Hodidian'ny savorovory ka tsy hita mihitsy izay atao. Sakoroka tokoa ity ny fiainan'olombelona, ka ho an'izay tsy mahatanty dia tsy mba ho lava velona. Mampalahelo fa dia izay tokoa ny vokatra azo. Koa mba mahay zareo mba mitampify ihany, fa tsy dia mila mitarazo. Mahonena, mampahontsa raha izao ny zava-nitranga. Ary basy antifikavana koa izy ity, ka tsy mila fenina fa arangaranga. Mpanoratra izaho, Patrik. Kingam-panahy na mpitondran'ny lohateny hoe vavaka. Ho antsika rehetra izay mbola mananaina dia manomboka amin'ny fitenenana eto izao: miovà, mivavaha ary mibebaha. Fa raha Andriamanitra dia tokana ihany ara-panahy, ara-tsaina, na inona ny filaza azy, na Zanahary io, na Dieu, na koa hoe Allah. Io izay toerana hivavahana dia mety daholo. Nefa kosa ilay Andriamanitra itovizana any ambony any no tompoina, fa tsy hoe akory fanompoana sampy maro samihafa, ka rehefa taraiky izay vao mila vonjivoina. Aza matahotra fa rehefa mibebaka dia ho voavela ny heloka. Koa aza mba misalasala ny mivavaka, indrindra na dia lay tena meloka. Izany mihitsy ny tena tadiavina ny mpanota mba ho ao aminy. Koa mba mitongava amin'izay ary ao aminy, fa tsisy akanavaka na efa razokiny be io, na tanora na koa mbola razandriny. Raisy foana manomboka izao ary mamakia ny Baiboly ary tena vakio, ka dia maro tokoa ny hafatra izay ho azo ao, izay mihoatra lavitra noho ny kingam-panahy, ary aoka foana mba ho tadidio. Mianara ary mahaiza mandalina ny Baiboly, fa dia voaroaka foana ny ratsy amin'ny anaran'ilay Jesosy, fa tsy hoe akory amin'ny anarany devoly. Fototra tena tsara indrindra ny fivavahana.
satria dia ao anatiny no ahitana ny fibebahana ka azahoana ny bon résultat atao hoe fahatsarana. Ka izany no izy aoka mba tsy hialana. Mpanoratra izaho Patrick. Kingam-panahy nampitondrano lo teny hoe vraiment fâché. Un, tu es vraiment putain. Et deux, votre niveau est en classe de T2. 3, mais pourquoi tu fais ça? 4, venez me battre, tu as dans un salle de psychiatre. 5, tu es aussi vraiment alcoolique et allez drink. 6, tu es vraiment menteur que tu es métisse. 7, espèce de salopard et surtout salopette. 8, allez va au 18. 9, vos états et surtout vos visages comme des bœufs. Et 10, malheureusement, tel père, tel fils. Mpanoratra izaho Patrick. Kingam-panahy nampitondrano lo teny hoe mpifosa. Vao mivoaka ao an-trano dia be ireo mpifosa. Tena misy mitangorona na salama io na ireo efa osa. Tsy andrin'izy ireo ny fivoahana ao an-trano. Tena misy amin'izy ireo izay mikorahana toy ny angano. Na mety na tsy mety ny fiainan'olona izay hifosany, dia mifosa ihany no fantany sady tsy vavy no tsy lahy fa dia tena mahavita an'izany. Fifosana mandrakariva no hita maso eo anivon'ny fiarahamonina. Misy ny tsy mahazaka ka lasa mandeha mifindra monina. Ny fifindra-monina nefa tsy vahaolana firy, fa na iza ary na aiza no aleha dia ahitana n'io na hifindra impiry. Ny tena ratsy kosa na tsara aza ny atao dia lotohiny amin'ny lafiny ratsy. Indraindray mila tsy hita izay ho atao.
ka ny voafosa aza lasa manana heritreri-dratsy. Atao tsara sy misosa fotsiny ny fiainana mba ho soa, satria ny mpifosa dia toy ny mpanenjika ihany ka tsy maintsy ho afara fa tsy mba ho ao aloha. Mifosa foana satria ny ankamaroany dia tsisy pasy, ary ny voafosa moa dia misy tsikopy nefa misy malala ihany fa atao ahoana moa fa misy an'izany ny toe-tsaintsika Malagasy. Mpanoratra izaho Patrick. Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe raha toa ka izaho, raha mba izaho ny filohan'ny federasiona, ataoko matotra ny fanatanterana ny adidy sy ny andraikitro rehetra ary dia amin'ilay tena baolina. Raha mba izaho ny mpitarika fivavahana, dia tena resy lahatra ireo vahoaka izay taritiko ka tsy mba hidirany Satana. Raha mba izaho ny filoham-pirenena, ho foanako tanteraka ny tsy mety rehetra ary Madagasikara dia lasa tsara toy ny Sahedena. Eny, raha mba izaho koa ny mpitarika izay azo taritina eto an-tany, dia tena hitarika mihitsy amin'ny lohahevitra izay zavatra ho taritina fa tsy mba hanao toy n'ireo mpitaripato filam-bava izany. Raha toa ka izaho mba lasa monseigneur na pasteur sy ny sisa, mila ho amafiziko izay ny fahatsarana rehetra ka araiko fifehezana hatrany ary koa mamisavisa. Raha izaho koa ny lasa be ny tanàna, asureko daholo ny tsara rehetra ka hatramin'ny vahoaka dia tena ho tamana. Raha toa ka izaho no lasa mpamily, ho afa-po tanteraka ny rehetra satria raha izaho tsy mba tia mampisavilivily. Raha toa izaho koa ny lehibe ny fokontany, fa matorana tanteraka no asehoko ka tsy asiako resaka any. Raha ohatra ka izaho indray no mpampianatra eny an-tsekoly, ampianariko amin'ny fo tokoa ireo mpianatra mandra-pahatonga ny fialan-tsasatra sy ny fialam-boly. Raha toa koa nefa izaho no lehibe ny orinasa, sady masiaka aho no malefaka kanefa dia tena hentitra ary ampahafantariko azy ireo koa ny traikefa arak'asa. Fa izaho Patrika, raha izaho Patrika aloha hatramin'izao fotoana izao dia miaramila ary koa tena mpanakanto, ka efa mampihatra tanteraka ny asako sy ny talenta misy ato amiko ka tsy ataoko ankiatoato. Fa raha izaho dia efa mpanakanto tanteraka ka manakanto ny hira izay atao hoe Kinga Black sy manakanto koa ny VFF AFFM 2 Kinga izay atao hoe Kingam-panahy. Nosoratany izaho Patrick.
atención porque hace pocos minutos la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por el COVID-19. Parte internacional del coronavirus con España de luto, 812 personas muertas en las últimas 24 horas, lo que suma ya 7.340 fallecidas en lo que va de la pandemia en la península ibérica. Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe aretina mandringana. Efa firenena maro no voany aretina mandringana ato anatin'ity taona ity. Fa raha i Madagasikara sy ny sasantsasany dia tsy mba ho andairan'izany fa efa eo am-pelantanany Kristy. Ekena fa raha ny aretina coronavirus dia tena tsy mamela mahazo. Nefa rehefa eo am-pelantanan'Andriamanitra izay koa isika dia tsy mba ho fatifaty foana ka tsy mba ho lavo. Izy io dia areti-mandoza azo tany amin'ny Andohany tany, ka tsy ho lazaiko ilay firenena fa efa tena maro ireo mitomany. Tsy maharitra akory dia tonga ny fahafatesana rehefa azon'io aretina io, ary tsy mba fantatra intsony na aiza no alevina, ka ilaina ihany re isika ny mba manao madio. Izany fahadiovana izany mantsy no fisorohana azo atao indrindra. Fa raha ny fanafody fitsaboana azy io indray manko hatreto dia mbola karoina sy ho atao mirindra. Mihinana voankazo maro samihafa mba hampatanjaka ny herim-batana, fa hanome aina n'izay mihinana tokoa raha izany ka ny aretina sasany izay mikasa hiditra dia mety ho voasakana. Maro ny areti-mandoza fa ity iray ity no tena mafy koa raha resaka loza. Tsy loza fanarina intsony na mitatao na manambana fa dia tena efa mihatra. Mihatra tanteraka tokoa satria olombelona mitovy amintsika ihany no efa taraiky ny amin'izany, na dia any amin'ny toerana lavitra. Aza raisina fotsiny hoe fanairana, manambana ny firenena izay tsy azony sy mbola tsy voany, fa mba aoka nefa isika mba hiara hiombam-bavaka amin'ireo efa nidirany. Maharary azy ireo manko dia fantaro sy hevero fa marary antsika, ka izany re no izy ry zareo, ary izy ity dia mba atao hafatra miampita. Panoratra izaho, Patrick. Parte internacional del coronavirus con España de luto, 812 personas muertas en las últimas 24 horas, lo que suma ya. Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe fananana. Misy harena lafo vidy ary misy harena mora vidy. Misy ny harena lafo vidy, misy koa harena mora vidy. Ny fari-piainana tsy mitovy, ao ny mamy, ao ny mangidy. Izay ananana no hatsaraina fa tsy ny an'olona no alaina, ary izay takatry ny vola no takarina, koa mba tanterahina andro aman'alina. Maro ireo mpanambola ka misy ny tena tsara fanahy. Ny sasany moa dia tena manamola fa ny vola tokoa no maharangahy. Miasa ary manaova ny marina ka miasa fa io no anisan'ny tsara. Samy mijinja ny nafafiny io
ka tokony tsy hisy ho diso anjara. Hafa ihany ny vola azo avy amin'ny fahamarinana. Milamina loatra izany atokantrano izany, arahina fanaka azo amin'ny madio sy mangirana. Tsarovy fa ny fananana izay azo tamin'ny maloto ao aneritreritra hatramin'ny farany ka dia tena miraikitra toy ireo tsikoko. Mahaiza miolona amin'ny karama izay ananana, aza mitsiriritra ny any hafa fa hatsarao foana ny eo ampelantanana. Ny fananana eo amin'ny tsirairay manko dia tsisy mitovy. Maro tsy voalaza eto ny mahatonga an'izany, na ny asy na zovy na ny zovy. Izay anananao no ananana, ka tsy mila tao maharatsy fihavanana. Fa raha izany dia mbola azo ampakarina, nefa miaina foana amin'ny fahitsiana sy ny marina. Koa raha izany no tanteraka, mazava ho azy fa ho tafarina. Finaritra ery ny miaina amin'ny fanaka azo amin'ny mangarahara sy ohatrany hoe efa tena lafatra, ka tena vaky teny mihitsy ny amin'ny farany hoe avo loatra ny lanitra ka tsy takatra. Nosoratany izaho, Patrick. Kingam-panahy nampitondrano no teny hoe fisarahana. Na dia tiana aza ny miaraka dia tsy maintsy misaraka. Matoa ny tsirairay no tafaraka, misy ny fifanekena ka lasa mifanaraka. Fikasana n'olombelona fa Andriamanitra no mandahatra. Ny fisarahana dia tsy maintsy hoisy ka izay reny no mba hafatra. Na aiza dia misy foana ny fisarahana, ao ny misarabelona na koa ireo misarabazana. Fa raha resaka fitiavana na olon-droa na resaka namana, tsy anjara na koa misy mistery matoa tafasaraka. Fisarahana samy velona io ka tsy mila asiana arakaraka. Mafy be koa raha ny fisarahana ara-pahafatesana. Mampalahelo mafy indrindra rehefa tomboka ny mandevina. Na fisaran'olon-droa na koa ireo manao na fisaran'olon-droa io na koa ireo namana sy olona izay tena akaiky, koa mahaiza ny mionona fa izay no tena ilay fisarahana ka aza mitokaiky. Nosoratany izaho, Patrick. Kingam-panahy nampitondrano no teny hoe fomba fiteny. Resaka mankatsy, resaka mankaroa, ny fiainana no alamina tsara fa aza taitaitra n'izany antsika leroa. Isika izao dia tsy mba ho lany firesana amin'izay tenenina, fa avadibadika impito ihany ny lela nefa sao dia mba hanenina.
Ny fahaizana miresaka no tsara sy tena ilaina. Atao resaka madio fa tsy hoe akory resaka somasomaina. Mampijabaka ihany ireo izay tsy mahay miresaka. Ka fitandremana no tadiavina fa tsy mila atao mitresaka. Azo ianarana ny fomba firesana amin'ny ankapobeny mba mahaiza manararaotra fa ho voafehy tanteraka ny firesana ao anatin'ny fomba fiteny. Teny diso hono tsy mba kabaro. Fomba fitenenana avokoa izany ary ho abolany ireo Taolo. Mananjandry afaka olanentana ary mananjoko koa afaka olantena. Koa mangalanitra kefa amin'ireo efa matianina fa raha izany dia tena omeny. Mila fahamatorana ny fahaizana azy io raha ny tena marina. Na ny fomba fijery na koa ireo fihetsika, indrindra moa ny fiteny koa mila zarina sy mba fantarina. Fahazarana no takiana rehefa hampiatra ny fomba fiteny. Dia mandeha ho azy ny fizotrany rehetra na ombieny ombieny. Fitsipoka maro no hita ao anatin'ny fitenenana. Ho an'izay mahay no tena mahatsapa ka mety ho asiany endrika amampelana. Tsy ho ambanin'izany koa nefa ny fepetra ao anatin'ireny. Ka ho antsika rehetra miezaha sy mianara, indrindra fa ireo fomba fiteny. Nosoratany izaho Patrik. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe hafahafa. Ny karazan'ny olombelona amin'izao tontolo izao dia misy maro samy hafa. Nefa raha ny ao anatin'izany no ahitana koa ny olona izay tena hafahafa. Misy ny amintsika ireo dia heverina fa hoe tena tsara, ka be tokoa ny voafitaka ka mila ho lasa adala. Fa ireo sasany izay heverina fa ratsy ireny no jerena, dia misy amin'izy ireny nefa no mba azo ekena. Ny olona hafahafa dia miparitaka kanefa azo lazaina ihany koa mifangaro. Koa raha ny olona akaiky anao indrindra no mba anisan'izany, tia foana izy ary tsy amidy, nefa koa tsy mba atakalo. Voalazan'ny Andriamanitra hatramin'ny voalohany ny fitiavana, ny fahavalo. Ireo olona hafahafa manko dia misy karazana, ohatra toy ny ireo dahalo. Very hevitra ny sasany mandinika fihafahafana izay misy amin'izao fotoana izao. Tsy tia mifampikasokasoka fa dia tena mifidy kalitao. Efa hafahafa daholo ny zava-mitranga ka mila hifanomezan-tsiny. Ary ny fomba fisainana mihitsy no hafa, miafarana amin'ny mandageny. Mahatsapa tena fa dia tena mahonena ka simba ity firenena. Ny toetra rehetra azo ialana sy tsy mila anjakan'ny fitiavan-tena. Mampisalasala tanteraka ny olona hafahafa hatreto. Na izy tompony aza misy mahatsapa koa eritrereto. Fa ny tsy miova dia tsy mba miova foana ary mandava-taona. Fisaorana kosa nefa an'ireo efa tsy ao anatiny.
fa raha ho hafahafa foana ny olona hatramin'ny farany dia mbola hiteny hitsy hatramin'ny moana. Mpanoratra izaho Patrik Hafahafa.